Ho an'ny avy ao anivon'ny fédération ihany koa amin'ny alalan'ny filoany moa zany Andriamatoa Marsan Jean-Michel dia nafapo azy ny fandraisan'i Madagasikara an'ity fanana ity sy ny vokatra azon'ny ekipa pirenena ihany koa. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay fizotran'ny kanina kanina zafady lina ny afro-baskety menina latsaky 9 taona izay ny filohan'ny fédération. Zay tokoa moa zany no zavatra niraisitsika teto nandritra ny folo andro afro-basket U16 zany hoe ho an'ireo tanora latsaky 9 taona. Raha sarahantsika mazava le ijerentsika n'izay jery totoka izay dia misy lafiny roa ngambany. Ny lafiny voalohany moa mahasporo azy tsy maintsy mijerentsika ny lafiny teknika indrindrindrindra eo amin'ny ataontsika hoe ny vokatra azo Madagasikara. Fa efatra zany ny ekipa malagasy ao anatin'ny filaharana iny ekipa sivy moa zany firenena sivy ny teto fa efatra tsika raha ny vokatra ny ainantsika hatramin'izay dia azo lazaina hoe vokatra tsara iny fa efatra iny satria raha ny fédération manokana dia nametraka hoe ny tanjona ho raisitsika ao anatin'ity afro-basket U16 dia tonga eo manasa-dalana. Atsika zany dia hitantsika fa tonga teo manasa-dalana. Raha jerentsika tokoa ny hoe ny avoleta n'ireo ekipa tafiditra ao anatin'ny efatra no manasa-dalana dia hita fa manana ny maizy azo tokoa le ekipa rehetra zany hoe Tunisie, Égypte, Angola. Ary tsara fantatsika fa ireo firenena ireo dia firenena efa lasa lavitra amin'ny resaka fanatanjahantena indrindra amin'ny resaka basketball satria raha Tunisie fotsiny resahantsika dia izy hitantsika teto 2 taona lasa no tompon-daka vaovao zany teto amin'ny afro-basket senior homme ka tsy mahagaga raha hitantsika reny ny fahaizany tanora ao aminy. Ny Égypte efa ela koa no nanana n'io titre io zany hoe ny tompon-daka eo amin'ny U16 ka io averiko foana fa tsy misy miracle ny fanatanjahantena fa misy asa ao anatiny ao zany hoe ao ny lafiny teknika, ao ny lafiny fotodrafitrasa, ao indrindrindrindra ny fandaminana eo amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Eo amin'ny lafiny fanomanana zany hoe organisation dia azo lazaina fa efa voafehy atsika ny fikarakarana championnat ohatran'ireny ary ny tena nahafinaritra dia hita fa miavaka ary mitovy lenta amin'ny afro-basket men tamin'ny raika amby sy roa arivo ny lentan'iny championnat nataontsika iny zany hoe efa ao anatin'le tena atao hoe professionnalisme zany raha fomba fiasa ny comité d'organisation zay hitantsika fa efa tena ireo tsy niova firy fa ny namafisina ary ny comité d'organisation teo dia efa nanantsika zany ohatran-kefio ary reharehan'ny Madagasikara zay zavatra satria ireo mpandray anjara rehetra na ny mpandray anjara na ny FIBA Afrika na ireo olona hafa tonga teto dia nakasitraka ary tena nakalesona ary ny tena marina amin'ny zava-bitan'ny fédération miaraka zay tsy azo adina miaraka amin'ny mpiaraka famina. Raha eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny filazana azy moa resaka hoe promotion eto amintsika zany raha jereny zay zavatra hoe nanahoana ny fiatraikan'iny afro-basket iny teo amin'ny mpijery teo amin'ny tontolo amin'ny ankapobeny dia tena nahafapo tanteraka ny fédération satria fiaramiasa taminareo mpanao gazety ataontsika koa fa efa nirindra hatramin'ny nanomboana ny activité de promotion zay nataon'ny fédération tsaronareo tsara ny afro-basket tour 16 gasy zay natao nentina nampahalalana an'izy iny dia tena misy ataontsika hoe tonga faka tany amin'ny quartier rehetrarehetra sy tany amin'ny petit basket dia tena tao anatin'izay tanterakatsika hitantsika fa tonga ny petit basket ary hitantsika fa na ity palais des sports ty ary dia azo lazaina fa efa tokony ho alehibiazina na resaka basket nresahana rehefa reny championnat international reny satria omaly fotsiny dia maro olona tsy tafiditra ka azo lazaina zany amin'izay lafiny promotion sy organisation zay koa fa tratra ny tanjona izany anefany dia tsy midika hoe tsy nisy ny tsinety
betsaka ny zavatra tsy nety zay nezahany comité d'organisation tsy kelikely teny an-dalana teny a namboarina fa raha amin'ny akapobeany zany ny jerena dia azo lazaina hoe tomombana ny fikarakarana